Zay zany no tanjona napetraky ny CENI satria ny CENI anie zany dia tanjona dia hoe aoriana dia voka-pifidianana ity dia mba voka-pifidianana hitondra fitoniana sy filaminana amin'ny tanjona. Ka dia ho anay zany dia tratra ny tanjona fa araka ny teneniko teo moa zany maro ny mitondra fakasitrahana tamin'ny fanomanana sy ny fanateterana ny voka-pifidianana dia izay koa zany dia makasitraka amin'ireny olona ireny. Misy ny olona mitondra fanamariana na fanakianana dia zahay dia misokatra foana amin'ny ady hevitra amin'ireny olona mitondra fanamariana sy fanakianana ireny. Ka dia zay ngamba no heveriko hoe afatra avy etỳ amin'ny CENI. Totondro tsy mivokona amin'izao raha matio satria tena marina. Nareo dia mahitsakitsaka ny lalàna, manitsakitsaka safidim-bahoaka dia ianareo indray mbola hoe vetivety eo dia tapohanareo hoe androany le famoahana an'le voka-pifidianana tsy amin'ireto CENI reto hoe. Ny teninareo fa amin'ny 24 le voka-pifidianana no navoakanareo. Ina tena zany tena hoe fahatahorana ve matahotra an'le marina ve nareo dia ataonareo ohatr'izao le fiainam-bahoaka rehefa hoe tirana any tononona dia eo namoahanareo anazy. Zao le olona matapetraka ny fitoriana ihany dia ho lavy ny fitsarana koa venavareo ny fitoriana ianareo Antananarivo renivohitra. Totondro tsy mivokona amin'izao raha matio satria tena marina. Nareo dia mahitsakitsaka ny lalàna, manitsakitsaka safidim-bahoaka dia ianareo indray mbola hoe vetivety eo dia tapohanareo hoe androany le famoahana an'le voka-pifidianana. Tena mampiteniteny foana mihitsy ny ataonareo reo. Indrindra ianareo mpitondra le firenena fa any amin'ny tialihany ny fitondranareo anazy. Indrindra ny jiro tena vakina fotsiny hoe vita fifidianana tapahanareo indray le jiro. Vita fifidianana tsy misy indray le rano. Vita fifidianana dia foananareo tokoa fanolorana le vahoaka koa zany tena ozy hoe tena ketrina tanteraka ve. Sa ahoana tena mila mandinitika fa tsy tondro tsy mivokona amin'izao matio zatra. Makasika. Dia mitovy amin'le iran'ny Gogara zany. Manao le iran'ny Gogara tapaka jiro. Verina jiro. dia tapaka indray jiro. Vita ny propaganda. Vita ny fifidianana dia miverina amin'ny heriny tanteraka mihitsy izy amin'izao. Ninona ny maro anisany tsy mifo. Mila foazana hoe mandeha mifidy avokoa dia miresaka tsika hoe fitoriana any amin'ny fitsarana maro samihafa io dia tena hoe eto Madagasikara ve dia tena hoe tsy misy olo-marina dia tena hoe tsy tsara dia tsisy mpitsara hitsaraka araka ny lalàna ve rovina ho isan'izany. Zany ilay révolution isan'ny hoe takina sy andrandraina mba tena hoe hifoazan'ireo olo-marina mba tena hoe zao kosa rangaha marina tamin'ilay fifidianana tokony foana nino ohatra tsy lany ianina fa ianina mety lany dia tena fa zay ilay révolution mila apetraka hoe mba tena mitsangana sy mifony olo-marina ao anatin'le izy fa tsy dia tena hoe voabaiko sy hoe ny herin'ny vola sy ny herin'ny basy foana no ampitenenina eto. Ito lafiny anankiray zay satria matony olona mbola mitondra andrarana hoe reke teny anivon'ny fitsarana dia mbola matoky izy fa mbola misy ao amin'ireo mpitsara ireo. Mbola misy olo-marina ihany. Feon'ny fietsaretana ary tsy aran'ny tsingry na hoe efa tena hijoro amin'le hoe manana ny fahaleovan-tenany raha izay faharoa ny tena nandrasana ange tao anatin'le fifidianana tamin'ny 11 décembre iny tokana fahalamanana hoe vote sanction. Vote sanction tena nandrasana tamin'iny hoe tena amin'ity latsabaty koa sanao fahaizany hoe tapitra firy avadika ampetsy fa tsy izay aloha ny zavatra mitranga dia izay fotsiny hoe lalàna moa zany dia milaza fa ny 10 taona manaraka indray ho an'izay tsy nahomby fa ho an'izay nahomby moa zany mbola ao anaty farankososona koa le nahomby resahany eto tamin'ny ara-tsarany sy ny ara-dalàna. Izay zany lizy dia inona ny hitranga ao aorianan'io samy mieritreritra daholo fa tsisy fanometsontsony ao anatin'le izy sao manahoana mbola za aloha tsy manometsiny an'izay ihany nefa sany nanana ny safidiny io tao anatin'le izy fa arak'izay hoe betsaka ny lalana tongavana eny Analakely fa mety tsy mifanotsy fotsiny le izy na mety nisy tonga aloha mety nisy nanao an'le hoe nandeha drone anao hitsin-dalana sy mifidy sasa mety tratrany embouteillage teny Amboda fa tonga tao ihany izany rehetrarehetra zany nge le zavatra mitrange ny 8 eo moa zany satria rehefa avy eo no avoaka amin'ny vokatra ataontsika hoe provisoire zany provisoire zay ataon'ny CENI io moa zany ny texte nge tena misy hoe rigide be hoe tena fa hoe izy kosa aloha teny hoe alohan'ny 24 alohan'ny 24 raha farafahatarany izy alohan'ny 24
de nous zany hoe efa vonona de avoako ty zay zany le fandeha lizy de 8 eo zany hoe ahoana afa marina ihany teny lay namana ray ty hoe misy omanana ho an'izay mbola hoe tena tsy efa misy ny fitoriana maro samy hafa mandeha mety hoe mbola iampy a de aleo andeha ao miarabe mbola sarosarotra kely de ny akoatran'ny fifidianana moa mandeha foana efa mahafatifaty kely mahita lekatita kely andao famaranana ny topy anay ndray telo volana voalohany tamin'ity taona ity de mirohatra eny zany de arandry dada sy neny ny sasany amin'ny lekatita satria sasany hoe grand goûter de saraka kely zany misy fialan-tsasatry ny noely sy ny taona vaovao de any ndray mifankahita de mba tohatohana kely ny fifamoivoizana zany rehefa ny hitako voatanany eo anatin'ny lisy de tao ary raisinena olo entopoko Allô, miarabe somary verina kely afaka mbangatana ve ny rampopola hoe ny fitrapony vitany afianao fezany tolona titre tolona ao ve ao tsara mankasitraka fa ihany mba fangatako ty zavatra ty alefy iny tena hoe zay mitsy fifidian'ny safiditsika vahoaka tena ho senindreo mitsy de mila mijoro tika mankasitraka sitrapony vitany zay lesy ny finao ao raisana ny anso e toizana avy ao andao ary tompoko misaotra nandray zokolay tena zava-tsikila lao mantsy tena hoe manala azy na hoe ana fa ataoko ahoana ny fijeriny loza anjo fireneko bola ao anaty baiboly daholo zany de momba ny teny ny zokolay teo le hoe misy nrehetrarehetra averiny zoko foana mantsy zay hoe misy ate eto misy za tsy mandrany zany fa zay le zava-misy aloha fa ny zava-dehibe aloha de zao ho atsika malagasy efa maro anisa ny kristianina diso le nyteny hoe firenena kristianina tsika diso zany tsy mbola nisy fifidianana teto ka afaka miteny tsika officiellement hoe ary jerevy tsara fa contradictoire ny zavatra misy eto sady tsy adraitsika ny lalàna misy eto ambonin'ny tany tsy voafehy atsika le eto mbola tsy mandray boky teny fiainana ihany tsika solution tsy manery fa miproposé hoe ty re olona misy solution ahoana no ataontsika ampiaratsika an'io nanana ny fotoanany daholo le boky teny fiainana io zao ohatranazy ao miteny hoe za tena tsy tian'io tsy nametraka an'io za tonga de tany ampotsisty izy de fa tsy demokraty io fa tsy nahary-perina voan'io zandrikely président io ka ny anjehana kosa izy amin'ny maha-olombelona na vita zavatra izy de ny anjehana ny tapahany taloha zany mila vahana mila rehefa miresaka zany de jerena amin'nafiny tsy mifamaly aman'olona ianao rehefa zay ny ataonao fa tsy hoe fanatika de any anaty ihany mila matsapitsika fa mivitsy nikitra ny rery réconciliation andao tsisy marina eto na iray ara fa tsika tafiditra ao anatin'le fampitoraka de zao zany ny solution pré-campagne ma tsy zao ataoko zao fa to tara tsy maintsy ho avy amin'ny fifidianana zay ho andriamanitry ny firenetsika de asory ny laïcité de l'État fa tsika tsy mety resa lahatra manofo tsika zao ary ny antaniko atsika zao mandeha ny fety mirary fety sambatra ino tsara mirary fety sambatra fety mandalo tiatsika mihitsy le hoe sambatra fa le firenena tsy resahatsika nefa afaka sambatra le firenena ore olona aizandray nahita solution akoatran'izay ao an'ny mpitana ny fomban-drazana ho an'ny ate mba mitenena raha hoe inona ny mahasambatra firenena fa za kristianina feravetatra kristianina de teneniko hoe io teny fotsiny ny ampiarina de samba anjarany an'le pahary am'izay rehefa avy misafidy azy tsika no manao ny fomba izy nge mahay ny zavatra rehetra eritrereto mihaino toroteny tamin'ny maraina apondra ary ampiteneniny pahary apondra izy koa le zakaria le hoe ho fatana izy fa teneniny fa de manjanako de mivava tsy zakaia ka tsy maintsy hiditra amin'ny vatana io any koty lehilahy mahitsy miarabany mpiaino hoe miarabany mpiaino izahako a tsy mandany vavahana sy kristianina nareo na silamina ino fa zafangaro ranga le politika sy vavahana anatin'ny baiboly io misy azany hoe sambatra ny firenena manandriamanitra manana Jehovah-Andriamanina ao misy hoe nareo angina fa za iadoanareo de inona koa le nitenena teo atako ahoana le fijeriny androny fireneko fa Davida ve tsy niady anatin'ny baiboly miteny za fa Davida tena niady ary lazay mitsy hoe saorana Davida fa nafaty amanalinaliny izy any vonoiny Davida olombelona niady taminy any Filistiny ao anatin'ny baiboly io niady tamin'ny Egyptianina ary Mosesy niady tamin'ny tsy haiko izy ary Joshua
fa nijanona fotsiny tamin'izao ve izy de afaka tany le firenena tena azafady afa masika am'teneny zany ianao raha nga rehefa mipetraka fotsiny eo anao a tsisy an'le mananampy anao ao a tena teneniko zany ny taiboly ny teny za fa tena ny ady reo ary mandraky ty ny aloany raha zay tsika fa ny jiosy no zanak'andriamanitra voalohany taraha raiky abraham fa tsy ny ady very ny ahitana olona afaty palestinianina tsy haiko 35 000 tany sisy tany gaza vo tany taony ty fa nangina fotsiny tao izy mba aza fangaro ny politika sivavahana fa lasa fandremetsainy raha ohatra ka ny fivavahana no navitra madagasikara mbola sambatra lavitra no i amerika ary nandroso be satria eto madagasikara feno fiangonana isaky ny vatramonitra aty aminay aty misy fiangonana samy kristianina ray ao ambany eo a de ambony eo a misy hafa koa samy lasa mivavaka dolo zany a de mangataka amin'andriamanitra dolo zany isan'andro a vovina tetsy mahamasina lasa hoe angataka vavahana ao ny firenena nefa le pitarika ny mena katikataka fa makaiza le firenena farany mahantra indrindra farany mahantra indrindra feno alabato feno asanjola feno tsy fanjariana rehetrarehetra io indrindray am'teny zao mihitsy hoe zany nareo hoe rehefa miasa mafy zanak'andriamanitra de kosa tana izy hoe alors anga zany petrahana reo zanak'andriamanitra aza manao nina de mba tsy manao nina kosa tana de mba neutre zay a de tsy voakitokitoka zany zayko fa tena aminahirana tena mialatsiny fa mialatsiny aminao a da vita kely fa tena manoso le zavatra indraindray sora tompoko anaraka dokana atsika ta miverinary afaka minitra vitsy efa vonina ianao tao ampidirina ary manao na tompoko misaotra nandray zokola isany misaotra anao ny antso misy madama iny teny ato anatin'ny telefônina hoe tsy ndray tsy mandray le ana de nalahelo fa misaotra nandray le izy mantsy ifampizarana de firenena ny resahana tena mampalahelo ny zava-misy de hitanareo tafiditra ao anatin'le vovon'le fisaratsarahantsika ty zany mba misy zavatra zaraika ohatra zao madama aveny Ambomanga kely mialatsiny izy a tiany tima de tokafany foana tsy hoe tsy mamorona izy fa miteny ny qualité-n'le tiny izy de ohatra zay koa nareo miteny ny qualité-ny Andriamatoa tahina mialatsiny manonona tena tsara fa izao le situation tsika efa misafotofoto be rehefa tena hanao réconciliation tsika ny vitsy ny kitran'irera de ny fahalenen'le olona toanana mba teneniny za zao raha miresaka manolona za mitenen'io fitondrana hoe tsy nametraka an'io ary tsy tiany ataon'io fa izao efa io alohany eo araka ny maha-kristianina manajampy tondra anareo de tsy zakan'ny olona indray zay za zao zanaky dada taloha legalista satria kosa 10 taona ny contrat narongotana manta izy de nitolona zay niza filoha teo de legal le teo de arahako iny fa misy fetrany le izy ary mivitsy mikitran'ireny tsy afaka teo izy raha nety 100% nataony teny nataon'Andriamatoa président de nampiala azy ary teto ny teny nataon'ny filoha rehetrarehetra de nampiala azy manamaivana teny ny filoham-pirenena tsika zany mila miverina n'le boky teny fiainana foana hoa voamarina fa ny tsy fampiaratsika an'io no mahatonga an'izao safotofoto rehetra zao de teto ny teny fotsiny le pahary de misy ny tany aman-danitra de miteny izy hoe ny lela mamono fa ny lela koa mamelona Andriamatoa Rabalomana ny teny totofako raha mbola misy totofana tsapao ny herinareo satria marina fa nanao marina fa tesy izy fa lasa niteniteny foana doran'ny olona ny zavatra de iny mitsoky iny Andriamatoa izy koa ile taloha tsakitsaky zato arivo mainy lapan'ny tanàna Andriamatoa Rajoelina tsy maintsy mandroso Madagasikara marina le teniny fa tsy am'izao izy kosa aloha marina zadako tsy maintsy androso ty satria fa voafity tany voafity fa izao miankina amin'ny décision antsika ny ahatonga ny ty ho sambatra fa izao zava-misy zao tsy voavatsika zao ry frera isany rafa mbola tsy mihitsika tene mafy io izany adversaire-tsika fa naratsy eny amin'ny rivotra tsy tonga raha tsy amono androdana andrava ary raha vao tsy azotsika zay de ringy antsika satria ringy amin'olona noho ny tsy fisiny ny fahalalana de mbola misy koa nateny tenany hoe fataro ny zavatra rehetra de azo mafy zay tsara de za mba hiteny amintsika hoe mba andao andany fotoana hiteny an'le fahalebiazan'le pahary hoe ohatra niza moa de ilaitsika ve izy amin'ny fiainana ilaitsika Ohatra mbola miverina rehefa avy eo efa ny olona koa nga moa de mitovy daholo misy tsy pino eto raha ny pourcentage misy tsy pino misy tsy kristianina eto fa misy mitazona ny fomban-drazana tena misy ate mihitsy eto zany pourcentage ny samihafa ahoana no andrindrana zany fiarahamonina zany ty de zay nametrahana an'ireny fitsipika ara-piarahamonina reny zay aloha zany le izy de manomboka eo malagasy aloha zany zay le izy de avao de mitsinjara amin'le lafiny hoe amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2028 mba sarisary misy zany zao raha jerena
dia eo zany misy ny tahina, eo misy ny siteny a, eo misy ny gasikara. Eo zany ny azo lazaina hoe tantara hatramin'izao. Dimy zany a valimana moa le teny hoe Joe Biden raha mbola mitondra izy koa ty anankiray ty raha mbola 4 taona, za manao hoe tokony efa outsider efa tokony efa jery relève. Any tokony ho jerena avy hatrany zao mba tsy hisian'le tantara miverina amin'izao fotoana indray hoe io fa hifaninana indray koa le ohatra raisiko ohatra zany i gasikara sy tahina na i tahina sy teny fa nefa samy mpanohatra fa tokony izao dia efa mijery mitrasy le lalana tokony hatongavana mihitsy satria ny olona efa miketrika efa mbola tsy fantatra ao zitranga eo na ho référendum io na ho fa nisy poulain tena efa karakaraina ihany dia mitoy ihany ny tantarany mise-en-scène sy ny fangalarana sy ny rehetrarehetra dia enizao dia efa hijery eo izy fanarahana inona ny antipety tokony hatsangana so dia mba tsy mandeha misaratsaraka atsony ny antoko fa mba mivondrombondrony ny amerikana hoe ndao mba atao anankiray dia tena avoaka anankiray aloha mba hanjerany ty aloha fa tena saroky ty zay nge le isan'ny fandresantsika foana hoe mba manangana ady-hevitra ndray koa tsika izany manomboka eto ady-hevitra isan-tanàna dia tsy maninona koa fa afaka miasa ho amin'izany koa tsika amin'ny fandarana tohitony satria raha le manamorona amin'ny vilany foana no resahany eto dia zay ho hoe ny olona efa any amin'ny volany zay le irandrosy ny anany efa lasa any amin'ny volany fa nefa ny ety zany mbola iny atokotantsika zao manetsetra be mihitsy hoe misy olona miantso anazy zao amin'le rehatsimona Tsirabe misy toerana teo manandona araka ny RN7 iny zany misy loasa vale be iny zany le vary taraiky ny vovoly mitritra ny tambary maina makina tsisy rano mihitsy dada fara bera moa zany ery mahitsy ery Ambohidratrimo ambanivohitra ery dia tsisy rano le faria retsy any rano tapahana teo le fanatsoboa tongotra teto ananina teto efa lasa ery efa tondrona zany izy reretiny hoe ry efa tondrona ery ananiny ery vao misy rano zany rehetrarehetra zany dia hoe mbola tokony eritreritra ve tsika tokony ho tonga saina ve tsika zay ndray so dia amin'ny fa no mahampandany andro atsika vely any amin'le tokony ho atrehana maninona moa ny adinomba lahy ino atao fa raha amin'izao tsika miditra amin'izany révolution zany enjakenjana tena enjakenjana ifampihinana eto tsika zalahy fa eo amin'le voka-pifidianana indray amiko manokana koa ny amin'ny 2e arrondissement iny zao raha tsy diso Ambatoroka le misy fanamboarana kely io zao fa tonga hatrany akaikina Ambolokandrina any ny fito ambovo tena mampahery mampahery mihitsy dia mahereza dia aza maka sorosoro mihitsy amin'ny andro mafana ity fa manjary miakatrakatra amin'ny tsilero eo ny mamboletsy fahasorenana zay mihitsy ilay izy miezaka zay andefa hira ho famalifaliana koa rehefa avy eo anatin'le analana zany toamoivoy zany alahatra tsara amin'le mba manetanetana sy le anitondra fanatenany reny le izy ny antso moa mbola afaka mizara vaovao eo ihany ianao ao anatin'izany rehetrarehetra zany efa mandeha koa etsy ankilany etsy ndre bazary de Noël fotoana an'izany koa zao aiza misy mamasina sy manodidina misy tanana ny olona ho mailomailo amin'le resaka hoe ary-paosy sy ny sisa tena sy finiavana etan'iza zavatra atsy fa tena betsaka ary morongatra izy amin'izao fa ohatrany betsaka ange mitandro ny filaminana miparitaka ny rehetrarehetra eny mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra eke mitovy an'le fandrindrana famovozana etsy amin'le midina feo asoarano makany beority betsaka le manao satroka mavomavo fa re fifamoivozana ohatrany tsy mananina sa inona fifamoivozana tena hoe anandro zay le zavatra misy eny ary moa tompoko tonga soa ianao allo manao any ianao ravatratrimondrano merci asan'le tenen'ny Davida kesika dia meana mamelin'ny zoko be avalimbaka azy iany mba gaganay atao tsy fitondram-patakana manondry tokony ataony io ny le resaka devolo dia io edioka zao zao izy ny afetreny dia avoaka ny proclameny androany ny valy fifidianana amin'izay ho ny tsy afaka manatsaritseky ny olona tonga dia ataony dia amin'izay orinany tsy afaka miteny zany ny afetrifetrena ataon'ireo zany
dia io zao hoe foa nitoaza ny tany ary misy firy milliard voalafony zalary mosika mitsindro ary misy tsy haiko Madagasikara zavin'olona vidina zany fivarotana tanindrazana anie zany iza no manao an'izany raha tena kristianina tsy manao an'izany devoly no manao an'izany devoly hita maso ny alina tsisy an'izany hoe kristianina ireo olona mivava ireo olona manao resaka mikimaky eto amin'ny tanàna raha fa manao mikimaky dia devoly iza tsisy obliana tsy jerena tavan'olona zany miara-tsinona fa tonga dia io rehefa manao ny tsy mety rehefa mampijaly vahoaka dia devoly izy zay entrisa daholo rehefa mampijaly vahoaka fa tsisy détermination an'izany mihitsy hoe vety olo masina dia atao masina daholo io ny ratsy aloha dia io ny divana eto ambonin'ny tany satria manao ny ratsy fitondrana ve anao dia zao no ataony manao tikano ohatrany mampitelina bibilava velona olona ohatrany dia mitonina reo ao avy ny krismasy zany ve no ataonao kosa dia tsy mety zany tsy azo raisy ny fifidianana zay izy avereny fa tsy mety io zay olona lany io zao karalany io zao le anankiray le numéro 7 iny dia raha ohatra zany ka tsy lany vahoaka ny be ny tanàna dia tsy andohetra le olona dia inona no atao anao inona zao be ny tanàna io raha fa tsisy andohetra any mba heritreretina ohatr'izay le izy any ny afarany io raha fa titiny ny porsiana atao io raha fampianarana mahakasika le hoe devoly aloha tsy misy olona devoly fa ny olona manaky ampiasain'ny devoly no misy fa ny devoly zany nefa devoly fotsiny fa ny olona manaky ampiasain'ny devoly no misy fa tsy le olona no devoly dia misy antso vonina eny tompoko salama tompoko lasy ianao ampitetsika indray manaraka eny tompoko salavitrany miarabe salama tompoko miarabatsika ary namana aty amin'ny aeroplanina tsy mety manidina ihany hatramin'izao ve indray ianao ary hatramin'izao mbola eo dia tiany ahy zany manamafy fotsiny ahy efa tsy nahazo toerana tany an-danitra aho any rasy dia nalefa n'Andriamanitra izy tia tany moko nalefa ny tia tany ity iza zany manjaka ety dia amin'izay manaky anjakany moko dia za indrindra na tongava ny tompo ty anafaka atsika zay mba hafantatra amin'ny famonjena zay le izy fa resa be fotsiny mihoatra zay rehetrarehetra zay aheny tompoko zay makasitaka raso tsy amela azy zoko mihitsy eny tsy amela azy zoroplano zao lesa mba karakara lasaingy tanàna fotsiny ao misy fotoana koa mitsahatra koa le izy fa ngamo aeroplanina nidina mandrakizay ny tany ke misy hoe fitsarana fito taona rehefa namboly zany ianao nandritra ny eny taona ka tianao avokatra indray izy dia mitsahatra kely aloha ianao fito taona manaraka dia ohatran'izay koa le izy eny tompoko miarabary miarabe fita mbany hevitra kely dawary li zany le politika eto amintsika zany malota tena mampalahelo be zany le satria na le samy mpanohatra ary le hitako zava-nisy tany fisidahana teta hoe tena fatamisy tsy mifanaja satra atsika zany nodana fitondrana naka fitondrana efa tsara amintsika manaja tena dia mipetraka tsara fa izy zany manatena fa izy tsy ho afaka raha mbola misy dembe folo taona manafanapiny ary raha mbola fomba fanatsika politika avomaka misy kely zavatra atao dia fanohatra tiratsika kosa aloha zany hoe mahatonga azy zany io manko zao tsy maintsy rehefa atao rehefa vita zany hoe vita daholo tapitra samina vita hatramin'ny tatsika hoe roekety fitonina valy akanisa am'izay rehefa avy eo kanisa zany hoe firy ny solombavambao atray tsy solombavaoka tsy moa zany ny tanàna azo ny atoko zao dia manisy dia hoe tamin'ny fifidianana teo aloha firy dia zao firy dia hoe niakatra sany io mba ijerenao ohatran'le larany bare amin'izao fotoana zao tamin'ny janvier tamin'ny février tamin'ny anina dia inona mahatonga zany dia zay l izy dia inona ny atao mba hijerena zany tena ordonnance natonga an'io alabato natonga an'io zao ia zany dia samy mijery hoe dia mba mani ahoana indray ny antsinan'le izy amin'ny manaraka dia jerena koa mantsy lavidavitra hoe tamin'ny ane zao dia tamin'ny 20 taona lasa zao kosa fa raha ohatra manao korba zany rehefa dia ohatrany manonga tokoa zany andeo tsy ahivana iena zana zany andeha tsy ahivana hoe nisy fifidianana teto tamin'ny 7 ambin'ny folo sy 4 arivo dia nisy fifidianana be ny tanàna teto tamin'ny 7 ambin'ny folo sy 4 arivo
de tsy nrotsaka le olona lazaina fa nanakorotana sy manimba vato sy ny sisa de nanahoana mivokatra ka zay le zao tsy ohatrany hoe manahirana be anao zany ina nifandraisana zany amin'ny voka-pifidianana tany Talatamaty zao na hoe tany Ivato na hoe teny Ambomangakely le ndresahana tany voalohany teo na hoe tany Ambomangakely ka tsy maintsy mba alefa ihany ngely izy fa lasa ava mahatonga anatena le sahona kely teny Ivatana isy olona tena nanao an'izany a iny tompoko nandray zany alina namboarina fa amin'ny atoandro de faharoa manaraka zany azalahy gaga be avana findro Ambohidratovy le kilalao sy le jiro de andoavam-bola 500 le izy am'izao tena mahagaga le olona efa sahirana ve tsy ampifalifaliana de mbola mpandoavina vola de ty mba misy zavatra kely mba somaro sangisangy zaridaina sady mampime ihany mizotena an'izany besaka teo le miteny resaka fivavahana zao fa nisy boakely anankiroa nyresaka hoe fatrina hely ty mahatonga Jesosy ty nanao baolina doza izy le ankiray fantatro de inona ary tsy tia mamitaka izy masotoa zalahy fa misy koa satria tsy maintsy mamitaka ny anahy baolina ay izy mafinaritra mba mizara tsikitsika salama e kamerabe tapaka zany aminao zao zay tiaona ndray zao zany olona ary teo hoe tsy tia mamitaka izy de zay mba miazy anao de allo kamerabe de ty nenona tonga ny Damaseva tsy mba niady ny vato naninona nanarafozany de rafozana ndray mipampiady ile le zalaho zavalo bato imedeza right people eno utnange anti de mampiranario daka substantion sweetener resaka le fivavahana tsy manita zany hoe marina mitsy nyteleziko te io reky resaka dogmatika anao teo fa fa resaka réalité hoe maninona mivavaka amin'ny mamingana mivavaka mitovy aminy any angamba na misy mamitaka le mivavaka mitovy aminy tadidiko tsara ao volana Jona zay miangona eo amin'ny